faly tafahoana amintsika rehetra indray amin'izao alan'ny alasinainy folo aogositra 2024 izao manolotra ny ara-baomba-piraretso ho antsika rehetra eto Madagasikara sy any ivelan'ny Madagasikara rehetra izay manaraka amin'ny vantana izao fampahalalam-baovao izao manasa antsika rehetra ihany koa anaraka izany fampahalalam-baovao izany hatramin'ny farany miaraka amiko ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao fitiavana dony miarabanao ihany koa. Miarabanao Andriambolaza miarahaba tompoko vavy sy tompoko lahy no mankasitraka atsika hatrany manaraka tsy tapaka sy misafidy ny TV Plus Madagasikara amin'izao fiandohan'ny herinandro izao manasa antsika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ka ireto ary ireo lohatenim-baovao. Mpianaka ray sy ny zanany vavy no niara-maty tao an-tranon'izy ireo tao Bemasoandro ito sy ny sabotsy lasa teo. Nahitana tifitra bala efatra ny vatan'ilay zanany vavy 20 taona ary tifitra indray teo amin'ny fanitry firifany tamin'ny rainy 21 taona. Miteraka fanakorontanana ny fiarahamonina ny mozika elefan'ny olona amin'ny alina mandritra ny famadihana sy famirantsaza amin'izao fotoam-pialatsasatra izao raha ny fitarainan'ny mponina eny amin'ny fokontany tokony mifarana amin'ny sivoralina ny fity aman-danonana fa mivadika fanakorontanana fiarahamonina amin'ny mozika raha vao mandeha mafy aorin'ny amin'ny sivoralina olombe ny tanàna ny Bemasoandro Itaosy. Faty mialina ariary kosa ny zakan'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny tambona trano fonenana ho an'ny mpiasa raha nambaran'ny filohan'ny delegasiona manokana mitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra efa nisy ny fifampiteniana sy fampiresahana tamin'ny mpiasa mahakasika izany. Mbola betsaka kosa ireo soram-piangonana tsy mandeha araka ny tokony ho izy tao anatin'ny fotoana maromaro hoy ny ministry ny aditany sy ny fitsinja ara-pahefana tsy maintsy misy fanatsarana maromaro tanterahana ka ao anatin'izany ny fanavaozana ny didy aman-dalàna mahakasika ny soram-piangonana sy ny fampiasana teknôlôjia vaovao para ny nambarany hatrany. Trangam-piarahamonina mpianaka ray sy ny zanany vavy no niara-maty tao an-tranon'izy ireo hotely Bemasoandro Itaosy ny sabotsy lasa teo. Nahitana tifitra bala efatra ny vatan'ilay zanany vavy 20 taona ary tifitra indray teo amin'ny firifany tamin'ny rainy 21 taona. Basy poleta misoratra amin'ny rainy ny basy nitifirana azy mianaka araka ny fanadihadian'ny polisy pirenena. Nahitana taratasy milaza trosa ananan'ny banky sy ananan'olona amin'ny laram-pianakaviana tao an-trano ary tsy nisy very ny zavatra rehetra tao an-trano. Misokatra ny fanadihadian'ny polisy pirenena mikasika ity raharaha ity ary androany no nalevina izy mianaka. Zora Barjona sy Ivrasata. Toy ny fanao ny isa maraina dia tonga tao amin'ilay tokantrano ao Bemasoandro Itaosy ao amin'ny Cité Jardin ny mpamilon'ilay raim-pianakaviana gaga nefa izy fa tsy nisy namono trano ary tsy nandray finday ihany koa ilay raim-pianakaviana. Ny antsony zanany laza mipetraka any toeran-kafa indray ilay mpamily rehefa tsy nandray finday sy tsy namono trano izy mianaka. Tonga ny zanany lahy ary namono trano satria manana ny fanalahidiny ilay trano io zanany lahy io. Akory ny agagana fa faty roa no tao an-trano hitany ilay zanany lahy ilay anabaviny 20 taona tao amin'ny efitranony ary nisy taimbala efatra hitany tao amin'ny efitranony ary bala efatra ihany koa no hita tamin'ny vatany ilay anabaviny. Bala iray teo amin'ny firifany kosa ny an'ilay raim-pianakaviana 20 taona ary mbola ny akanjo sy ny kiraro izy no maty teo ambony fandriana. Nisy basy poleta ihany koa tao amin'ny efitrano io raim-pianakaviana io ary efa nojerena dia misoratra ara-dalàna amin'ilay raim-pianakaviana ny basy. Ny paretaka teo ambony latabatra ihany koa ny sarin'ny fianakaviana nandritra ny fanadihadiana nataon'ny polisy pirenena. Tsy nisy vaky ny trano ary tsy nisy very avokoa ny entana rehetra tao an-trano. Faminotena no tsoki-hevitra voalohany hitan'ny polisy avy eo anivon'ny eloka vehivavy amin'ny sahanan'ny fanadihadiana satria nahitana taratasy milaza ny trosa ananan'ny banky sy olo-kafa amin'ilay raim-pianakaviana sy trosany any aman'olona tao an-trano. Nataony misoratra mena ny taratasy ary misy ny larana findainy ireo olona tokony andovana trosa sy olona tokony hitakina ny trosany ihany koa. Laza ny ben'ny tanàna ny Bemasoandro Itaosy izay niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana nijery ny zavantranga ny sabotsy teo fa ny mpanao fanadihadiana no hamaritra ny tena zavantranga mariny. Inao fa ho elucidé soela ny valin'ny enquête mahakasika an'io fa zay aloha ilay izy le basy misoratra matodio amin'ilay raim-pianakaviana
ny ambony tsy misy afaka mipetraka amin'ny toeran'ilay olona mihitsy sika amin'izay mety hoe suicide na suicide olana ivelany na tsy olona ivelany fa dia mahatoky tanteraka mihitsy an'ireo enquêteur sy ny brigade criminelle aloha amin'izay mety ho suite sy résumé an'izay ataontsika hoe enquête izay efa mandeha aingana dia aingana izay. Ny polisy avy eo anivo ny sampana eloka bevava no mandray an-tanana ny fanadiadiana rehetra amin'ity raharaha ity izay mitazona tanteraka ny tsy ambaratelo ny fanadiadiana saingy laza fa tsy maintsy ho atao fanadiadiana avokoa ny rehetra nanana fifandraisana tamin'ilay raim-pianakaviana na ny fianakaviana mba ahitana ny marina amin'ity raharaha ity. Androany kosa ny nalevina izy mianaka inona fa isy voka ny fanadiadiana ataon'ny polisy pirenena ary mba ho fantatra ny antony nahafaty azy mianaka fa tsy toy ireo raharaha manjavona sy tsy fantatra fiafarana rehefa tonga eny amin'ny mpitandro ny filaminana. Vao eny anivon'ny fiarahamonina ihany miteraka fanakorontanana na ny fiarahamonina ny mozika alefan'ny olona amin'ny alina mandritra ny famadihana sy famoran-jaza amin'izao fotoam-pialatsasatra izao raha ny fitarainan'ny mponina eny amin'ny afokotany. Misy lalana mifehy nefa ireny mozika be mandeha sy manelingelina eny anivon'ny fiarahamonina ireny raha ny nambaran'ny ben'ny tanànany Bemasoandro Itosy tokony mifarana amin'ny 7 ora alina ny fety aman-danonana fa mivadika fanakorontanana fiarahamonina ny mozika raha vao mandeha mafy aoriany amin'ny 7 ora alina ohatrany ny fanazavan'ny ben'ny tanànany Bemasoandro Itosy tsy tokony atao anakaran-dalina ihany koa ny fety eny amin'ny arabe ary tsy tokony hiteraka fitohanana ny fifamoivoizana izany tsy maintsy manao fangatahana eny anivon'ny fokotany na ny commune ny fianakaviana rehefa hanao famadihana sy famorana ohatrany ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ny Bemasoandro Itosy eo entin'ny Zora Barjona eo amin'ny sarany Evrasata amintsika. Amin'izao fotoam-pialatsasatra izao no fotoana anatanterahana ny fianakaviana ny famorana na fanaovana didipotra sy famadihana. Matetika dia ny alina melohany anatanterahana ny lanonana no anaovana tsy mandrimandry izay iarahan'ny fianakaviana sy ny mponina eo amin'ny tanàna manodidina. Miteraka fanelingelenana ny mpiarahamonina sy ny mpiarabelona nefa ny mozika indrindra fa ilay atao eo an-tokotany satria misy no mamoaka fanamafisam-peo eo an-tokotany mandramaraina. Tsy maintsy mahazo taratasy fangatahana anatanteraka lanonana eny fokotany na commune nefa ny fianakaviana manatanteraka lanonana toy ny famoran-jaza sy famadihana ary tsy maintsy mifarana amin'ny 7 ora alina ny lanonana araka ny lalàna mifehy ny fiarahamonina. Fanakorontanana mpiarabelona ny mozika mandeha mafy aoriany ora voatondro hoy ny ben'ny tanàna ny Bemasoandro Itosy izay efa mampiatro io lalàna io. Amin'ny ankapobeny aloha raha eto amin'ny commune izay adidiko Bemasoandro Itosy andesahana dia tena misy lalàna mipetraka mihitsy mifehy an'ireny ataontsika hoe filanonana ireny fanaovana lanonana amin'ny ankapobeny. Voalohany aloha sotomoko kely ilay izy mametra foana ny commune hoe 21h izany hoe amin'ny 7 alina no farany valable io na ho an'ny bara ary bara izay misy karaoké sy ny bara amin'ny ankapobeny valable io ho an'ny fanaovana lanonana amin'ny ankapobeny dia ny didipotra ihany koa dia ny famadihana. Izay moa izany lalàna mipetraka. Ny exception nefa na tiana na tsy tiana anatina fiarahamonina anankiray tsika. Ny fiarahamonina izany dia mila mifampifehy dia mila mifanaja. Eo amin'ilay fifanajana mihitsy no mbola tsy ampy amintsika aloha na tiana na tsy tiana be dia be ny olona no mandingana izay ataontsika hoe amin'ny 7 alina izay. Satria manko mifety ny olona, satria manko amin'ny lanonana ny olona. Dia eo ilay mafimafy kely ny polisy communale midiny eny fotony mampianatra, mananatra. Misy kosa ireo tsy manao fangatahana sady mbola manelingelina fiarahamonina amin'ny alina. Andraisana fepetra sy fampiarana lalàna avy hatrany ny tokantrano minima dika lalàna. Misy ka foana hoe tsy manko autorisation ny olona manao fety etsy dia lasa somary fanenjeniezika kely eto amin'ny commune izany. Nefa ilay toe-tsaina ilay marimaritra aizana foana ny ilaina. Tsy tokony anelingelina fifamoivoizana ihany koa ny fanaovana fety eny amin'ny arabe satria isan'ny miteraka fitohanana fifamoivoizana ny dia ataon'ny mpanao lanonana eny an-dalambe. Ny polisy communale zao miaraka amin'ny ataontsika hoe quartier mobile sasany efa miezaka mihitsy vao maheno hoe misy tena misy miditra eo amin'ny tetezana dia miazakazaka izay makany dia tonga dia manisy barrière mihitsy izay tsy manakana an'zareo hifety hikorana fa manisy barrière limite izay hoe tsy tokony hobanana kosa ny tomobile, ny taxi be, ny fiaran'ny olon-tsotra tokony handeha foana ny circulation. Tokony hanaraka ny lalàna sy ny fitsipika avokoa ny mponina amin'ny fokotany rehetra satria ilaina ny fifanajana mba hampirindra ny fiarahamonina isa-pokotany hoy ny mponina. Nanao fitokonana ny mponina teny Ambohitry ny lanitra ao amin'ny distrikta Ambohidratrimo itakina ny fialana isay fokotany.
Mampitaraina ny mponina ny fomba fitantanan'ity lehibe ny fokotany ity izay efa hoenina ambin'ny folo taona no nitantana tao amin'ity fokotany ity lasa manao tsindry azo eny amin'ireo vahoaka ao an-toerana ilay sy fokotany katakina izy ireo ny fialany tsy misy atakandro intsony ho iatrany ny mponina sy belarandre mazava. Vao maraina dia nilanja sora-bavetsy nanao fitokonana ireo mponina eto amin'ny fokotany Ambohitry ny lanitra komina Mpantokana distrikina Ambohidratrimo. Be loatra ny fanalaota-pahefana atao lehibe ny fokotany hoy ireo mponina. Ao anatin'izany resaka fibotoana tany izay tena mampitaraina ny mponina raha ny filazan'izy ireo. Président zany tompoko dia ny conférence rehetrarehetra atao amin'ny tetezana atao an-dralava efa teny rana fa azo fokon'olona anaovana WC fitaovana ho an'ny sekoly nefa tsy nahita fokon'olona na dia anankiray ara tsy nahita fitaovana vita. Efa ho eny ambin'ny folo taona no nitantana tao amin'ity fokotany ity ilay sehy fokotany. Tamin'ny 2024 efa nisy ny fividianana ny kasaina anendrina sehy fokotany vaovao saingy tsy mbola niala tamin'ny toerana ilay sehy fokotany. Namafy ireo mponina fa manomboka izao dia tsy hanandrarano ity fokotany ity intsony izy ireo raha tsy esorina ilay lehibe ny fokotany. Tiako atongavana dia izao ireo vahoaka ireo tsy mivory amin'ny atony fa izao mitodika manokana chef district rehefa tsy hanendry olona akasitrahany vahoaka ianao dia aleo foana fividianana teo fotony aleo ilay vahoaka ny fidy ilay olona mba ahafahan'ilay vahoaka miaina ampilamina izay soratoko. Amin'ny vaovao politika misy ihany koa ny vaovao izay voarainay so arina izao tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy androany 10 Aogositra 2024 ny fikambanan'ny vovonan'ny fiavozan'ny Madagasikara izay fandraisana andraikitra manoloana ny filan'ny olom-pirenena ny fiarahamonina ary ny firenena malagasy mpitarika vovonana amin'ny fiavozana amin'ny lafiny rehetra na ara-toetsaina izany na ara-piarahamonina na ara-piariana na ara-pitantanana miorina amin'ny fototra efatra ny irakasan'ny VFM dia ny fanaovana ny marina ny famindrapo ny fandretena ny fihavanana sy ny famarinan'ny toerana ary ny firaisan-tsaina ny fahaiza-mitantana sy ny tamberina andraikitra ihany koa ny tanjona amin'izany moa dia ny famondronana ireo olom-boafidy amperinasa na tany aloha ireo olobe tangalamena sy ireo manana aitarika sy pirenena tsara sitrapo iny hifotony mba ampiroboroboana ny fandrosoana ara-sosialy ara-toekarena sy ara-pitantanana eto Madagasikara. Fa 5 alina ariary no zakan'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny tambina trano fonenana ho an'ny mpiasa raha ny nambaran'ny filohan'ny délégationna mandokana mitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra androana ny PDS efa nisy moa ny fifampidiniana sy ny fifampiresahana tamin'ny mpiasa mahakasika izany nanamafy ny tenany fa tsy afaka manao mihoatra izany commune ho voarain'ny mpiasa tsy ho ela io tambina trano fonenana io ny nambaran'ny PDS n'Antananarivo renivohitra. Gracia Andriatsy Toery misarany Vrasata. Taory ny famohan'ny fanjakana ny naoty mahakasika ny tamina trano fonenana dia nanao fitakiana sy hetsika fanarina ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka tamin'ny 18 Jolay lasa teo ny hanomezana tamina trano fonenana ho 2 hetsy ariary azy ireo. Nilaza ny filohan'ny délégationna manokana mitantana ny tanàna Antananarivo fa tsy manana fahefana amin'izany ny commune ka 5 alina ariary no zaka ary tsy afaka hanome mihoatra an'izay izy ireo. 50 000 ariary no zakan'ny commune ary izay no fampiresahana tamin'ny mpiara-miasa. Io moa tsy haiko na manaiky na tsy manaiky efa fampiresaka aloha nizay ary raha ny syndicat nandalo teo dia hoe ito koa ara ny vola afaka ataontsika kina afaka tsy afaka hanao ny zavatra mihoatra an'izay tsika. Inoko fa naiky zareo satria izay ny fafana manao. Efa namoaka naoty ny teny anivon'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana izay nanazava fa arakaraky ny fahefan'ny commune eo anelanelany 4,1 alina ariary ka hatramin'ny 2 hetsy ariary ny tamina trano fonenana omena ireo mpiasa ho iatrany ny fanazavana. Eto anivon'ny commune urbaine efa nifampidinga tamin'ireo mpiara-miasa efa namoaka ny zakan'ny commune ary inoko fa efa voarain'ireo mpiara-miasa tsy ho ela ny momba an'izay satria zavatra rehetra hoa mila fampiresahana ary ny commune satria ny commune mpiara-miasa rehetra mba anana teti-bola tsy ampanahirana azy fa nefa kosa izay fahafamanao ihany no afaka tanterahina. Andrasana araka izany ny hevitry ireo mpiasa manao fitakiana manoloana izany ary manantena ny faneken'izy ireo ho iadran'ny PDS.
vao makasika ny fanadihadiana momba ny jirama kosa no lavin'ny filohan'ny voameram-panadiady momba ny orinasa jirama Petra Coutinienne ny filazana fa misolelaka ny solombavim-bahoaka. No mafisiny fa tsy misy solelaka velively ireo solombavim-bahoaka amin'ny fanatanterahana ny handraikiny ao anatin'ity voamera ity nambarany Petra Coutinienne fararany raha saro-piaro amin'ity fitondrana ity ireo solombavim-bahoaka satria nahazo fahafahana bebe kokoa amin'ny fanatanterahana ny asany izy ireo amin'izao manaovarandresaka ho an'ny mpanao gazety androany alatsinainy 10 Aogositra 2024 tao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny filohan'ny voamera mpanadiady momba ny orinasa jirama. Ity fitondrana fanavozana ity nafahan'ireo solombavim-bahoaka nanatanteraka tsakany sy andavany ny andraikiny arak'izay voafaritra ny lalam-pandrenana ho solombavim-bahoaka Petra Coutinienne. Nilazany fa afaka ny antso minisitra sy tompona andraikitra ambony maro ny voamera ary afaka nandany lalàna tsy misy teritery ihany koa ny anteny meram-pirenena. Noho izany, hoy Petra Coutinienne, dia rary ny rasaro-piaro amin'ity fitondrana ity ireo solombavim-bahoaka satria nahazo fahafahana bebe koa amin'ny fanatanterahana ny asany. Na ny oaia ihany koa anefa ny filohan'ny voamera momba ireo olona mety hanana tombontsoa voakitikitika amin'ity fanadihadiana momba ny jirama ity, manahy izy so mety misy amin'ireo olona voakasiky ny fanadihadiana no ambadik'ilay resaka dialogue politika izay miparitaka amin'izao fotoana izao. Ka noho ny fahasapana zany dia saro-piaro ny fitondrana fanavaozana zay tarehiny Colonel Mikaela zao izahay. Zava-dehibe io enquête parlementaire io. Ary raha misy zavatra anankiray handravany kolikoly eto Madagasikara dia ny fahafahan'ny député miantso ny tompon'andraikitra ambony amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ny fahafahan'ny député manao fanadihadiana parlementaire. Io no numéro 1 hiadiana amin'ny kolikoly. Io no numéro 1 hisian'ny mangarahara. Io no numéro 1 hisian'ny fitondrana saratata. Afaka manao an'izay izahay amin'izao. Zay ny mahasaro-piaro anay amin'ny fitondrana fanavaozana fa tsy filelafana zagnatria. Izay olona miteny ny député fa mpisolelaka dia ireo mihitsy no fahavalo-pirenena. Ho azy, tsy mazava ny antony ilana dialogue politika amin'izao fotoana izao raha toa ka milamina ny firenena. Tany milamina, inona ny ilana dialogue politika amin'izao? Hoy raha Coutinienne Pety. Dia ho arahantsika ary izao ny resabe. Ny PSTV Plus Info mampafantatra compte fake. Ndirongatra tato ato ny fampiasana compte fake ny filotaley général TV Plus Madagascar sy ny page TV Plus Madagascar official entina anaovana fanambarana sy hanaratsena olona na tranga eto amin'ny firenena. Fanambarana entina andotoana sy hanorapotaka ny TV Plus Madagascar fotsiny. Ny TV Plus Madagascar dia manambara fa ireto compte ireto dia osoka ka tsy tompona andraikitra amin'ny ambaran'izy ireo na ny filotaley général na ny TV Plus Madagascar. Ny pejy fahatsiarovana mamy mampafantatra 10 Aogositra 2027 10 Aogositra 2024 feno 5 taona ilay etsi-bahoaka namozana aina maro. Ino famotinana ny zava-nisy tamin'io daty io? Etsi-pitakiana ny felan'ny amiral Didier Ratsiraka sy ny takiana ny demokrasia no zava-nisy tamin'io. Efa maro ny fampiresana teo amin'ny Ratsiraka sy ireo solotena tamin'izany saingy tsy nisy vokany ka izao nefara tamin'ny fanapahan-kevitra iazo ny lapan'ny avoloha izao. Sabo 2 kilometatra tsy hiditra ny avoloha no nisy helikoptera nandatsaka grenade avy any ambony ny fafy tamin'ireto vahoaka maro tetỳ ambany. Vokany, maro ireo maty avy hatrany sy naratra satria na ny tanimbary tokony nandosirana azy efa nisy vanja voalevina meloa hanipoka ihany koa. Indrisy, betsaka noho izany ireo maty sy naratra nandritra io daty 10 Aogositra io ka nentina natao veloma tetsy amin'ny kianjan'ny 13 izy ireo ka ny filohan'ny FFKM tamin'izany dia ny kardinal Victor Razafimatratra no nitarika sy nanao ny fanambarana ny mba hialany ny Ratsiraka tamin'io. Fahatsiarovana nangidy teo amin'ny tantaram-pirenena ity. Ny pejy vaovao faran'ny filina info ofisialy mampafantatra manomboka androany 10 Aogositra
ka hatramin'ny 1 Oktobra 2024 dia isy fanovana sy fanelingelenana indray ny famovozana eny Mahamasina noho ny asa fanamboaran-dalana. Anisan'ny voakasika ny lalana mampitony sekoly Sainte Famille sy ny Kianja Baria ary lalana manaraka ny Kianja. Misy ihany koa ny lalana hafa natokana ho an'ny fiara sy ny taxi be. Ny pejy Aboao Ankehaka mampafantatra Vita Somaro no latratra nangalatra bie vedety tany Nosy-be maika hody an'i Thomas naraka amin'ny fanazavana. Ny pejy vaovao faran'ny Ville-d'Info ofisialy mampafantatra tranga hafahafa hitan'ny mponina atao betsakotsako andapa omaly tolakandro. Sachet iray hita teo amin'ny sapanandalana ary nisy papoety fito voafe sy vola 7,000 ariary. Mbola tsy fantatra ny namely izany sy ny antony nanaovana azy, tsy mbola misy fanazavana ofisialy, ka tsara ny misoroka tsao sy fiampangana tsy voamarina. Pejy polisy pirenena mampafantatra hita somatsara tamin'ny Morondava ilay tovovavy 20 taona mpianatra ao amin'ny Oniversiteny Antananarivo nanaovana fikarohana teto Antananarivo nanomboka ny 15 Jolay 2024. Tamin'ny alalan'ny fankatsary fanaraha-maso tao amin'ny tobi-piantsonan'ny taxi Brosy Androta-penaka nahafantarana fa niakatra fiara fitateram-bahoaka zotra Antananarivo Morondava ilay tovovavy. Teny amin'ny plage Nosy kely izy niaraka tamin'ny tovovavy ray namany no hita. Nanokatra fanadihadiana amin'ny polisy pirenena mba hamantarana ny antony tsy fahitana azy satria hatreto dia mbola manjavozavo izany. Nandritra ny famotim-pitorana ihany koa dia tsy mbola hita izay tena marina tamin'ny fihetsika niteraka tebotebo teo amin'ny fianakavian'ity tovovavy ity. Ny pejy Ricolodge Andasibe mampafantatra ho resaka omaly hariva tao anatin'ny nocturne ity dia nitranga sahady. Nipoka pneu AVG ty camion ity ary latsaka any amin'ny ankavia ilay conteneur anoetiny. Soa ihany tsy nisy fiarany fanena. Mila mailo sika miasa atao amin'ny fizahantany satria matetika loatra ny loza sy ny fahatapahan-dalana. Ankoatry ny go stop ilay time-in dia tadio fa tena miankina hoe amin'ny asantsika. Tamin'ny 10 maraina io ary 30 minitra ny andro teo. Ny pejy Orange Actu Madagasikara mampafantatra mampatsiahy ny commune Antananarivo renivohitra fa mila manana fahazon-dalana avokoa ireo mpitatitra mivezivezy anatin'ny fahatra adidin'ny CUA mba handrinana amin'ny filaminana. Tafiditra anatin'izany ireo orinasa sy olon-tsotra misehatra anatin'ny fitaterana entam-barotra sy fitaterana mpiasa ary ireo mpampiasa ny toeram-piatsonana voatokana ampiakarana sy ampidinana entana. Noraisina ny 15 Oktobra 2024 ifanapahan-kevitra io izay mamaritra ny hetra sy ny aba-piarin'ny commune ho an'ny taona 2024 raha ny fanazavana. Manentana ireo rehetra voakasika ny commune mba haka ny atao tantara-tasy vazon-dalana mifandraika amin'izany. Ny pejy vaovao faran'ny Ville-d'Info ofisialy mampafantatra nilaza i Sensia mpanakanto jamaïkana fa tratran'ny gastro-entérite ary voakasika izany ihany koa ny iray tamin'ireo mpandiny araka taminy mialatsiny tamin'ireo mpakafy azy tao la réunion izy izay tokony hanaovany seho ary nanome toko fa hiverina anao izany. Nambarany fa atranga tsy napozina ity ka leo manemitra ny seho toy izay hanao fampisehoana tsy mahafa-po ny mpijery akory. Ny pejy L'Axpro mampafantatra kely sisa dia eo ny sika ao Antsahamanitra hiaraka mitarika ny ainga amin'ny alahady 19 Aogositra 2024 amin'ny roa ora. Alahiviteny izao ary ny tapakilo amin'ny super musique Analakely. Akoringelahane Mariki fifakata Na ulumbe nangiza Akore Akorabi maroelahane Saravo fangsa Kupandana na wanarau kupandana na Maraha kone kusai wanarau namana Kupandana na wanarau kupandana na
rehefa tafiarakamarana amin'ny laingo atao anatin'ny fandaharana kopa tanana dia maro ireo singa ara-tovina any anaty fiarahamonina. Mafana ny vokatra ihany koa ny kifafa. Ohatrina zao ny spika amty ohatriny manontany vidiny entana fotsiny zay 3,000. Ina zao zany mahasamy hafa ny tisty ty zao mahazaka 4 kilao any ty raha sa tsy azo an-tsaina hoe vary rehefa miakatra amin'ny vary ohatra vary akotra. Asadinoana noho izany ny fotoana ahitanao ny zava-misy any anaty fiarahamonina miaraka amin'ny laingo ato anatin'ny fandaharana kopa tanana ny alatsinainy, ny talata, ny alarobia, ny alakamisy, ny zoma manomboka amin'ny 9 sasany maraina eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Ngasi eto amin'ny tahala manome sehatra ny resadresaka maraina ary san'ireo antsonareo mpijery. Fa mbola betsaka ireo soram-piankonana tsy mandeha araky ny tokony ho izy tao anatin'ny fotoana maromaro ho ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana tsy maintsy misy fanatsarana maromaro ho tanterahana ka ao anatin'izany ny fanavaozana ididy amandalana makasika ny soram-piankonana sy ny fampiasana teknôlôjia vaovao raha ny nambarany hatrany nankalazaina teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely androany ny andro afrikanina ho an'ny soram-piankonana sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny fampandrosoana eny ifotony nanatrika izany koa i Gracia Andreas Toerana sy Frasata. Maro ireo ezaka tokony hatsaraina amin'ny resaka soram-piankonana eto Madagasikara. Mbola hita mantsy fa betsaka ireo soram-piankonana tsy mandeha araka ny tokony ho izy tao anatin'ny fotoana maromaro izay miteraka olana goavana eny anivon'ny fianakaviana hoy ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Voalohany aloha dia miainga amin'ny lalàna zany. Misy didy amandalàna izay voatery tsy maintsy navaozana zany ahafahana miroso amin'izay fanatsarana zay. Dia eo ihany koa ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao zany ahafahana manatsara an'izay ary anisan'izay anisan'ny fanombohana an'izay zany io resaka leo hoe enrôlement biométrique io dia eo ihany koa ny fanampiana ny ara-teknika sy ara-pitaovana ary ara-bola n'ireo vondroboka itsinjaram-pahefana tsirairay amin'ny alalan'ireo tetikasa maro manerana ny nosy io anatin'ny fankalazana ny andro afrikana ho an'ny soram-piankonana sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny fampandrosoana ny fotony dia natao lahara-pamiana ihany koa ny fiantohana ny fahazahoana ireo olo-pirenena sy ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny fotony raha ny fisotro madio. Anisan'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana izay fametrahana izay fisitrahana ny rano izay na antana dehibe zany na any ambanivohitra na rano ho ampiasaina eny atokantrano na rano entina mamokatra dia anisan'ny ezaka lehibe ataon'ny fitondram-panjakana ny fametrahana an'izay hitanareo angamba zany amin'ireo ezaka maro isan-karazany amin'ny atao hoe fanatsarana an'ireo tambanjotran-drano ety andrenivohitra izay ataontsika hoe fatranainy ihany ka niteraka olana be da be dia efa ao anatin'ny fanatsarana an'izany Teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no nanatanterahana ny fankalazana ny andro afrikanina ho an'ny soram-piankonana sy ny andro afrikanina ho an'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana eny ifotony. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ilaina ny mamerina mandinika indray ny politika nasionaly momba ny fahasalamana. Misy lafin-javatra maro ao anatin'ny rafitra ara-pahasalamana izay mila ovaina sy atsaraina mba ahafahana manaraka ny filan'ny ponina. Misy ny atrikasa amin'izao ametrahana ihany koa ny bureau national ny OGMCR eto Madagasikara sy Belarandre Mazava. Ny fantoka tamin'ny fanombanana ny rafitra izay misy amin'izao fotoana izao sy ny tokony atao anatsarana izany ny dinika izay ataony anivon'ny OSMCR namafisina andritra ny fanambe fa ilaina ny mamerina mandinika sy mametraka indray ny politika nasionaly momba ny fahasalamana satria hita fa misy lafin-javatra maro ao anatin'ny rafitra izay mila ovaina sy atsaraina. Mianatra ela be izay dokotera valotona misy fianarana lavadrindra farafahakely no mbola afaka manao kanefa rehefa mivoaka ianao ny zava-misy raha ohatra ianao ka hiditra mpiasa-panjakana
dia vitsivitsy ny isan'ireo olona raisinao mpiasa-panjakana ao anatin'izay nefa ny filany voaka malagasy efa mananika ny 23 tapitrisa dia tsy mahenika zay zany ilay isa zay raisinao mpiasa-panjakana. Ireo ihany koa ny any amin'ny Tsimiakina dia miasa any amin'ny Tsimiakina fa nefa ihany koa ireo tombontsosi-trano ao anatin'izay sy ireo karama raisina raha zay no atao azy ambany dia ambany. Dia zay koa zany tena anisan'ny olana iaina dokotera amin'izao fotoana izao miasa lava be ianao ela be mandritra ny taona maro kanefa ny karamanao ambany dia ambany ty mifandraika amin'izay dia zay mahatonga ilay dokotera miala teto atoerana izy dia lasa mitady asa any ivelany any ampitan-dranomasina tsy sitrapony ireny fa mba manana tehanana ho avy mahafinaritra izy zay mahatonga azy makany fa rehefa ataonao ho tsara ny fepetra eto dia mijanona eto eto. Inona ihany koa ny olana sedrana ka mahatonga izao atrikasa izao dia mba handinihana ihany koa ny foto-drafitra asa hatsangana kanefa ny fitaovana ao anatiny tsy ampy, ny olombelona miasa ao ampy tsy ampy, ny fanafody anodinana azy tsy ampy. Dia ahoana moa ny sitrany voaka malagasy fahasalamana araka ny tokony izy sy araka ny fenitra iraisam-pirenena mahakasika zany ka zany dia olana sedrainy dokotera. Ny olana sedraina ihany koa ao anatin'ilay hodidina dia ilay fanaovana tsinitsinina ny asina mahizanay dokotera ka zany dia anisan'izao atrikasa izao andinihana indray hoe ahoana ny momba antsika itya fa zary to ataon'ny olona tsy misy asiny itsika ao anatin'izay ka nandritra ny fianambe dia noresana ihany koa ny tokony andinihana foto-drafitr'asa ara-pahasalamana ny isan'ireo mpitsabo ny mpiasan'ny fahasalamana ary ny fampin'ny fitaovana sy ny fanafody. Tsy maintsy jerena miaraka ireo lamin-zavatra ireo raha tiana ny anatsara ny kalitaon'ny fitsaboana sy ny fahafahan'ny mponina mahazo fitsaboana sahaza eto Madagasikara. Ao anatin'ireo tolo-kevitra mipoitra tamin'ny fianambe ihany koa ny fananganana birao maharitra nasionaly izay afaka mandritra sy manara-maso ireo asa sy fanapahan-kevitra raisina ary miantoka ny fitohizan'ny ezaka ho fanatsarana ny ara-pahasalamana eto Madagasikara. Fahiverenantsika kely ny vaovao politika namaly ireo fanakianana azy ny antoko avy androany. Milaza ny bureau politika fa tsy mahagaga azy ireo ny fanaratsiana ataon'ireo mpanao politika sasany. Azy ireo no hazavain'ny antoko ihany koa ny fifandraisany amin'ny fitondrana sy ny fiaon'ny Ratsirahonina tamin'ny foloan'ny fanavozana ny Repoblika. Milaza ny antoko fa voninahitra ny fanakalo hevitra sy anome sosikevitra ho an'ny fitondrana. Nolazainy ankolaka ihany koa fa ny antoko tim no isany manaratsy azy ireo. Taoriany Tsikera mivaivaina azo ny antoko avy taorian'ny fiaonana tamin'ny PRRM Mikael Randrenirina dia nitondra valikafatra ny antoko avy araka ny fanazavan'ny avy tsy mahagaga azy ireo ny fanakianana sy ny fanaratsiana mahazo ny antoko. Ho an'ny avy tsy tokony ampia ihany fampiresahany eo amin'ny samy mpanao politika. Antoko matanjaka ao anatin'ireo antoko misy eto Madagasikara ny antoko asa vita ifampitsarana. Ary ny antoko asa vita ifampitsarana dia isan'ireo antoko lehibe efatra noraisin'ny filoham-pirenena, fiara handinika, fiara jery, fiara hamisavisany hoavy amin'ny hitondrana n'ity firenena misy atsika ity. Izay ny dika fa mbola mijoro ny avia ary vonona foana ifanampy amin'ny fanjakana ankehitriny. Ao mafisin'ny aviva foto-kevitra ny fampiresahana tanjona ny antoko ny tadiavana vahaolana sy ny ampandrosoana ny firenena. Milaza ny antoko fa tokony omena lanja manokana ny orinasa malagasy atokony isy ny faninanana radrariny tsy manaky ny fanaovana ampihimamba ho izy ireo. Nampitonainy ohatra amin'izany ny Raharara Valomanana. Nenjany tamin'ny fotoanandro tamin'ny président Ratsirahonina ministre ny varotra nanome alalana manokana ny filoha Marc Ravalomanana i président Ratsirahonina tamin'ny fotoanandrony nanome exonération amin'izany hoe droit de douane zany mba ahafahana manome vahana sy manome lanjany manokana ny fandrarana malagasy sy mampiroboroban'ireo mpandrarana malagasy dia tonga tao amin'ny bureau président Ratsirahonina président Marc Ravalomanana tamin'izany fa mbola tsy maira koa izy tamin'izany fotoana izany hoe ahoana ny mba ahafahako miatrika ny fifaninanana amin'reto fanafaranitana avy any ivelany reto fa dia tena mijaly orinasa malagasy ary nomeny président Ratsirahonina exonération amina resaka droit de douane. Milaza ihany koa ny avy fa vonina ny misosikevitra ho an'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika.
mbola lalatandry no miazo ny commune fiafirana na dia miala 20 kilometatra ny renivohitra fotsiny azy no misy azy efa lasa feno lavaka ny apahany betsaka amin'ny lalana efa nahazo fiara lehibe hanampy amin'ny fanamboaran-dalana ny commune ary efa nanomboka ny fampitoviana tantana ny arabe tsy araky ny commune ntsony nefa ny sarany solika mampandeha ireo fiara lehibe ireo amin'izao hoy ny ben'ny tanàna ny commune antony anaovany antso amin'ireo zanaky ny commune Antralalarso omegarana ifitsona 7 kilometatra eo ny lalantany simba tanteraka sy feno lavaka izay mila amboarina amin'ny commune ambanivohitra Fiaferana anatin'ny distrika Antananarivo Avaradrano. Miaingo an-drano velona mandalo any Fiaferana ary mifarana ho Viliazo eo ampahandalana sarotra diavina io. Efa nanome fiara lehibe hanampiana amin'ny fanatanterahana ny asa fanamboarana eo anivon'ny faritra Analamanga ary efa nanomboka ny asa fampitoviana tantana ny lalana. Nanomboka tamin'ny lancement nataon'ny chef de région taty amin'ny commune Fiaferana dia tonga taty daholo ny fitaovana efa nandeha ny asa voalohany zany misy ny étape voalohany sy faharoa dia ny première étape no efa vita amin'izao avy ny Ambohitompo any amin'ny 4 semaines Viliazo tonga taty Ambohitraina zay zany vita amin'ny première étape. Ny commune no miantoka ny solika ampandehanana ireo fiara lehibe ampiasaina amin'ny asa fanamboaran-dalana any an-toerana ireo. Tsy araka intsony nefa ny famatsiana ratsolika hoy ny tompony andraikitry ny commune. Dia hiditra amin'ny fazy faharoatsika amin'ny fanamboarana ny lalana dia ny fandrakofana matière sélectionné ny lalana rehetrarehetra izay vita teo. Natao tamin'ny fazy voalohany zany dia ny fanalehibiazana ny lalana ary ny fisorohana ny lalana ray manontolo hitovy tantana. Ny ataontsika izao dia ny andrakotra an'izay amin'ireo quartzita izay alaina aty amin'ny Ovibo. Dia eo indrindra no iantsonantsika zanak'ampelezana rehetrarehetra hifanome tanana ao anatin'izay fitaterana ny quartzita izay satria gazoal amin'ny litatra amanarivon'ny litatra no ilayntsika anatanterana an'izay asa. Mbola mijanona ho fampitoviana tantana sy fandrakofana vato kely aloha ny fanamboarana ny lalana miazo any Fiaferana amin'izao fotoana izao. Efa ao anatin'ny karakarana tanteraka tsika ao anatin'ny ndao-andaka izay andraisan'ireo orinasa tsy miankina eto amin'ny kianjana Exbariano tanterantsika izany amin'ny 5 sy ny 9 ny volana septambra 2024 tongava amin'ny soratra anarana satria efa nisokatra tamin'ny voalohan'ny volana jona ary mifarana amin'ny 13 ny volana aogositra ny fisoratana ao anatin'izay ndao-andaka andiany faefatra izay. Telo sy ariary ny sara-pisoratana anarana ho antsika orinasa izay maniry andray anjara ao anatin'izany lalao ndao-andaka andiany faefatra izay karakarain'ny TV Plus Madagasikara izay. Ankoatran'ny vola dia misy ny loka izay saza ny sara-pisoratana anarana io toy ny trophée, ny médaille maro isan-karazany, misy ihany koa ny mari-pahatsiarovana ao anatin'izany. Andaontsika andaka ety amin'ny kianjana Exbaria. Tournoi interclub féminin iatsonanareo andriambavilanitra rehetra tia mandaka anisaka ny Mahamasinatsika stade Exbaria Mahamasina amin'ny 7 aogositra amin'ny fotoanantsika izay mbola tsy voantso ekipa pirenena malagasy zany hoe tsy tao anatin'ny Baria antsonay avokoa ianareo ndaosika iazakazaka iara iazakazaka isika iara andakitsika iara hibata fandresentsika ato anatin'ity samba ndao-andaka karakarain'ny TV Plus Madagasikara ho an'ny sokajy vehivavy ity.
ny sara ny fisoratananarana dia 2 monjy ny loka miandranareo nefa ao anatin'izay 2 zay dia eo ny lelavola akoatra ny lelavola dia misy ihany koa ny trophée sy ny médaille mari-pahatsiarovana loka goavana no atolotry TV Plus Madagasikara ho antsika fa manambahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity atsisa izany fa Samuelson Tahiry, directeur des opérations izany eo anivon'ny CCIMM izay sisiny antsika ho karakarany moa zany ho ampahafantariny eto amin'izao fampahalalam-baovao zao miarahaba tompoko fahasalamana tompoko eo ihany koa vahiny avy any ivelany Adiksa Ramdawa programme directeur avy amin'ny ADPS miarahaba ihany koa tompoko. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Satria moa sady amin'ny fiteny malagasy no amin'ny fiteny frantsay ny vahintsika dia tongotsika amin'ny fiteny malagasy aloha. Izy atao hoe événement zay hitranga eny amin'ny sisy vato ahoana no mahakasika azy io etsika raha-toekarena lehibe anankiray inona ny tena tanjonareo anatin'ny fikarakarana anazy io dia anahoana ny atao hoe fandaram-potoana rehetra ao anatin'izay événement zay. Ny Maurice Manda Business Connect zany dia etsika ara économique anankiray izay karakarainy ny Chambre de commerce et d'industrie Maurice Madagascar miaraka amin'ny Fédération Chambre de commerce et d'industrie de Madagascar sy ny AIOCCI eo ambany fiahiny Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernement ny etsika ary manana parrain ministère anaky valo izahay amin'izao miaraka aminay amina sehatra isatsokajany. Ny anton'le etsika dia ny fampiroboroboana ny fifandraisana ara économique sy ara-barotra eo anivon'ny Madagasikara sy Maurice mba ahafahana mampitombo manatsara kokoa ny fifandraisana zany hoe ny orinasa mauriciana atao mifandray amin'ny orinasa malagasy izay ahafahan'ny orinasa malagasy mandray ny fahalalana sy ny fampitana ara-tsaina isatsokajany zany ome entin'ny mauriciana ary ho an'ny orinasa mauriciana indray ny tombony ho an'zareo dia satria moa Maurice tany kely dia manana ny karazana ressources rehetra ny malagasy dia izay no atongavany eto zany hoe mba samy manana an'izay hoe intérêt mutuel izay ny mauriciana sy ny malagasy. 13 sy 14 août 2026 ny événement ao amin'ny CCI Vato. Ny inscription dia mbola misokatra amin'ny ticketplace.io ary ny orinasa madinika salatsalany no tena amprisihana anao ny fisoratana anarana fa ny orinasa vaventy dia misokatra ho anareo ihany koa ny varavarana amin'izay etsika zay. Nous sommes également ravis d'accueillir sur notre plateau ce soir Madame Diksha Ramdawa. Ils sont des millions de personnes qui vous regardent actuellement dans notre journal. Est-ce que vous pouvez nous partager quel est l'intérêt et les avantages de la participation dans Maurice Madagascar Business Connect? Bonsoir à tous. Pour commencer, c'est un très grand honneur pour moi d'être ici présent sur votre plateau. Ce sommet représente une opportunité très importante et très intéressante pour Maurice et Madagascar. Moi, je représente déjà la délégation mauricienne qui va venir le 13 et 14 août ici à Maurice. Et de la part de tous nos homologues mauriciens, je souhaite vraiment passer un message fort à tous les business, les entreprises malgaches, les partenaires gouvernementaux, les institutions et même les individus de participer à cet événement parce que pour nous, c'est une occasion qu'on attend vraiment et qu'on participe avec beaucoup d'envergure afin d'explorer les opportunités que le marché malgache peut apporter pour Maurice et vice-versa. Madagascar a beaucoup de ressources, beaucoup d'opportunités qu'on souhaite vraiment pénétrer et on espère que ce sommet va élargir et renforcer les relations entre les deux pays économiquement, aussi sur un plan social.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de Malgaches qui sont à Maurice, qui contribuent à notre économie. Il y a beaucoup de talents malgaches à Maurice dans divers secteurs et on souhaite qu'à travers ce plateforme, on aura l'opportunité de pouvoir recruter encore plus de talents malgaches, de pouvoir ouvrir la voie pour d'autres investissements dans différents secteurs, le secteur marine, secteur blue economy comme on dit, aussi sécurité alimentaire. Donc il y a plusieurs aspects dans lesquels on voudrait avoir des opportunités de faire du business autrement. Metsika anao Andriamantoa Samuelson Tahiry angamba ny ataontsika hoe teny famaranana sy fanentanana entina mitsinana izay rehetra voalaza toko. Misaotra betsaka. Ny amaranana azy angamba dia hoe manentana ny orinasa malagasy rehetra izay mbola tsy nisoratra anarana hiditra amin'io ticketplace.io io hanao ny inscription fisoratana anarana farak'izay aingana mba hahafahanay mikarakara ny fisionanareo amin'ireo orinasa maorisiana isatsokajiny izay hitondra zavatsoa amin'ny fampivoarana ara-ekonomika eto Madagasikara. Misaotra betsaka tompoko. Ankasitrahana ihany koa ireto vahinay ireto tamin'ity hariva ity miverina indray isika afaka fotoana fohy. Akoringelahane Mariki fifakata Na ulumbe nangiza Akore Akorabi maroelahane Saravo fangsa Rehefa tafiaraka marana amin'ny laingo atao anatin'ny fandaharana kopa-tanana dia maro ireo singa ara-tovina any anaty fiarahamonina. Mafana ny vokatra ihany koa ny kifafa. Ohatrina zao ny spika? Amin'ity ohatriny? Manontany vidiny entana fotsiny izay. 3,000. Ina zao zany mahasamy hafa ny tisty. Ity zao mahazaka 4 kilao an'ity raha sa tsy azo an-tsaina hoe vary. Rehefa miakatra amin'ny vary ohatra. Vary akotra. Asadinoana noho izany ny fotoana ahitanao ny zava-misy any anaty fiarahamonina miaraka amin'ny laingo ato anatin'ny fandaharana kopa-tanana ny alatsinainy, ny talata, ny alarobia, ny alakamisy, ny zoma manomboka amin'ny 9 sasany maraina eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Lafa fanatanjahantena no manoisantsika ny fampahalalam-baovao mitohy ny fanatsarana ny baolina kitra malagasy amin'ny alalan'ny fampivelarana ireo tanora nandritra ny tapabolana tanterahana tao amin'ny ivitoeram-piofanana teknika nasionaly CTN Carion ny fifananana meilleur contre les meilleurs izay nampivondron'ireo tanora mpilalao sangany avy amin'ny foibe mpanfanana efatra eto Madagasikara tafiditra ao anatin'ny fandarana TDS atoanan'ny FIFA izany izay mikendry ny tily sy hanofanareo talenta andrafitra ny bary rahatra izay. Romiary Manana sy Ivra Zata. Andritra ny tapabolana lasa ivo ny fitoliana ireo tanora mana-talenta ny CTN Carion, tanora mpilalao miisa 20 avy amin'ireo foibe mpanofanana eto Antananarivo, Antsirabe, Mahajanga ary Toliara no mifaninana tamin'ny meilleur contre les meilleurs mba azahoana toerana ao amin'ny Akademia Nasionale baolina kitra. Anisan'ny dingana lehibe amin'ny fampiarana ny fandaranasa TDS sy ity fananana ity fandaranasa napetraky ny FIFA roa taona lasa izay mba hamafisana ny fitiliana sy ny fanofana ireo tanora mana-talenta avy amin'ireo federasiona mpikambana ao aminy. Ho Madagasikara tanjona ny ametraka rafitra fanofana maharitra ahafahana manomana ny taranaka andimby ny ekip-pirenena malagasy
rehefa nifarana lalao rehetra dia 10 amin'ireo mpilalao no fantenana hiditra ao amin'ny akademia Ocarion amin'ny volana septambra. Anohy ny fiofarana manokana izy ireo ho fiomanana amin'ny fifananana Kozafala latsaka 70 taona izay kasaina atao ny volana desambra ho avy izao raha ny fanazavana. Tanjona ao anatin'ny tournoi meilleur contre les meilleurs nisy fifantenana natao efa rotaona lasa dia nitezain'ireo ankizy ireo izay latsaky ny 17 taona ao amin'ilay projet an'ny FIFA antsoina hoe TDS. Izy io dia projet toanan'ny FIFA manokana mihitsy. Ity tournoi atao farany ity no hijerena ireo ankizy 520 amin'ireo 20 hipetraka atao amin'ity centre ny Carillon ity. Dia ny tsara ampahafantarina antsika fa ny teknisianina FIFA no tonga ao mifantina nandritry ny efa herinandro mahery zay zareo ny teto mifantina n'ilay ankizy 520 ho apetraka atao amin'ity centre ity satria FIFA no manaraka sy manohana ny projet TDS. Ny arahandreo manam-pahaizana avy amin'ny FIFA asio ireo teknisianina ny FMF nanateraka ny fifantenany. Solotena efatra avy amin'ny FIFA dia Emmanuela Lamptey, Michael Rechler, Labanscout Liby ary Raoul Chipenda no nanara-maso ny fanombanana araka tamin'ny Jean-Jacques Pierre mpanazatra misahana ny akademia eto Madagasikara. Amin'ny taranja volleyball kosa indray dia norumbany Madagasikara ny medaly volamena atao amin'ny sokajy vehivavy nandritry ny fifananana CAVB zone 7 sokajy latsaky ny 12 taona resin'izy ireo tamin'ny 7-3 ny La Réunion atao anatin'ny lalao famaranana tetsy ankilan'izay kosa dia medaly volafotsy no azo ny sokajy lehilahy rehefa lavany Maurice tamin'ny 7-3 izy ireo manomboka androany kosa indray ny fifananana beach volley atao eny Ambomanga Rova ao anatin'ny fiadinan'ny tompondaka ny faritra fahafito ity. Romiar Manna sy Rasata. Ny farana tampahombiazana natao milampany kolotsaina sy ny fananjantena mamasina ny fiadinan'ny tompondaka ny Afrika taranja volleyball sokajy lasaka 20 taona aty amin'ny faritra fahafito na ny KVB zone 7 namarika ity andiany voalohany ity ny fahombiazana lehibe azo Madagasikara indrindra teo amin'ny sokajy zazavavy izay nahazo ny aram-boninahitra raha nahazo medaly volafotsy kosa ny ekipa zazalahy. Napsio mazava izany fa miroso amin'ny dingana vaovao ny volleyball malagasy. Natao ny 5 hatramin'ny 9 aogositra moa ny fifananana izay nampivondro ireo firenena efatra avy aty amin'ny faritra fahafito Madagasikara, La Réunion, Maurice ary Comore. Tonga maro nanoana ireo tanora ireo mpakafy ka nanome ainina ny fifananana atao Mamasina. Fahombiazana no azo ny ekipirenena malagasy sokajy vehivavy bositra tompondaka Madagasikara ny ekipa voalohany rehefa nandavo La Réunion tamin'ny 7-3. Sy ny farana teo fa nahazo medaly alimy ihany koa ekipa Madagasikara faharoa sokajy vehivavy rehefa nifandona tamin'ny Maurice tamin'ny fiadinany larana fahatelo ary tany amin'ny tie-break vao nivoaka mpandresy isika malagasy. Teo amin'ny sokajy zazalahy kosa dia nahazo medaly volafotsy Madagasikara resy ny Maurice tamin'ny 7-3. Mbola itoy amin'ny fifananana beach volley atao eny Ambomanga Rova anio 10 aogositra sy rapitso 10 aogositra ity fiadinany tompondaka ny zone 7 ity ao Madagasikara nefa efa azo lazaina ho fahombiazana lehibe ny vokatra indrindra ny anaram-boninahitra azon'ny zazavavy sy ny medaly volafotsy azon'ny zazalahy izay manam-porofo fa manana tany-keza vaovao matanjaka ny volleyball malagasy. Lafa fanatanjahantena ihany efa vonina tanteraka TV Plus Madagasikara amin'ny fanatatosan'ilay lalao baolina kitra ho an'ny orinasa tsy miankina ny 5 sy ny 9 septambra ho avy izao ary lalao baolina kitra ho an'ny vehivavy izay ataony 7 sy ny 7 samy lalaovin'olona 7 daholo ity lalao ity izay atao eo amin'ny kianja ny Barea Mamasina izany mbola misokatra hatrany ny fisoratana anarana izay mifarana ny 13 aogositra 14 sy 2 ho avy izo amin'ny tatitra ny vaovao Prod Plus. Nidina teny amin'ny kianjan'ny Annex Barea Mamasina androany ny ekipan'ny teknikan'ny TV Plus Madagasikara nijery ny fandaminana rehetra ho an'ny Daoandaka 4e édition ny fahadimy sy ny fahaenina amin'ny volana septambra ho avy izao ary ny interclub féminine ny 17 sy ny 17 volana aogositra. Efa vonina tanteraka noho izany ny ekipa teknikan'ny TV Plus Madagasikara. So hitantsika izao efa midina ety amin'ny kianjan'ny Annex Barea ny mpikarakara ny tournoi
interentreprise sy ny interclub féminine ny TV plus Madagascar mijery hoe ohatrany ahoana ny fandaminana tokony atao mandritra an'ireo lalao izay ho atao reo ny 20 telopolo aogositra ny 5 sy 9 septambra ho avy izao. Tiako izany efa vonona tanteraka izany TV plus ao anatin'ilay izy ary ny fisoratana anarana dia efa mandeha tokoa ka miantso izay hoe ho anareo izay tia andray anjara tongava malakilaky fa oferana ihany ny mpandray anjara amin'ity mba ahafahana mahazo ny fotoana ilalaovany ny mpilalao sy ireo mpandray anjara zany mba hisy tombony kokoa ho an'ireo mpandray anjara le lalao atao. Dia mbola verina hatrany fa misy akoatran'ilay lavola izay efa fanao mahazatra moa dia misy loka surprise izay loka mbola tsy fantatra tsara hoe inona moa surprise fotsiny hoe ngeza be avy amin'ny TV plus no azon'ireo mpandresika dia manasa tongava ndao soratra anarana fa mandeha dia mandeha izy ao sotra. Ranevy Naomi Gap karakara ny kianjam-Barea de Madagascar na ny KBM moa dia isan'ny mpiara-miasa amin'ny TV plus Madagascar amin'ity lalao ity izay nampiseho ny fahavononany andray izany fifaninanana izany. Ya tonga soa eto amin'ny kianjam-Barea internet fa misy ny tournoi interentreprise karakarain'ny TV plus anatin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny kianjany Barea Mahamasina. Eto moa zany no atao ny tournoi foot izay karakarain'ny TV plus interentreprise izy io dia manasantsika anjifa ny terrain izay misy eto amin'ny kianjam-Barea, misy ihany koa ny terrain na basket, terrain na boule ary ny terrain na volley. Mbola mitohy hatramo fisoratana anarana hatramin'ny 17 volana aogositra ho avy izao. Anaraka ny vaovao tapatapanatsika izao. Tosa omaly alofa maranana ny fifanana baolina kitra lovin'olona fito. Titsy amin'ny kiandrana Nosy fifanana izay naraisan'ireo fokontany 20 ao anatin'ny boriboritany fa efatra anjara. Evoka Ambandrisy tany amin'ity robu, efatra no telo ny fokontany fiadanana nanoloana ny fokontany Ambohibarikely. Tratran'ny tanjona hoe Sombahoaka Madagasikara amin'ny boriboritany fa efatra izay nikarakara ity fifanana ity, Panamby napetraka mantsy ny ampirahiny ireo tanora. Ao anatin'ity faritry sy ampiroboroby ihany koa ny tontolo ny fananjahantena. Tratra ny tanjona dia tsotra. Ny tanjona dia voalohany aloha dia ny apiray ireo fokontany rehetrarehetra sy ny vahoaka eto amin'ny boriboritany fa efatra. Ary manarak'izay ihany koa dia entina ihany koa mba hitaizanan'ireo tanora sy entina ihany koa mba hampisehovan'izy ireo fa manana ny talentany, manana ny fahaiza-manao amin'izany baolina kitra zany ny tanora eto amin'ny boriboritany fa efatra. Fa eo ihany koa indrindra hitaizana azy ireo satria rehefa tsy ampy ny fialamboly, rehefa tsy ampy ihany koa ny fitaizana azy ireo dia mety lasa manana foana izy ireo ary ny farany tena vavina dia zao ihany koa fotoana entina mba hanampiana azy ireo satria maro ireo fanomezana maro samihafa mety koa hanampiana an'ireo ity baolina kitra eto amin'ny boriboritany fa efatra. Isitsaka lelavola sy amboara moa ireo nivoaka Ambanisy tao anatin'izao fifananana izao tsy maintsy hisy ny andiany fatelo ao anatin'izao fifananana karakarainy Sombahoaka eny amin'ny boriboritany fa efatra izao. Manampy ny fitaterana ny mpianatra ny bajaja eny amin'ny komina sady mora ihany koa ny sarandalana raha oharina amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Ireny bajaja ireny no sady manampy ampiarabelona toy ny Etsekatany amin'ny komina Pitatafika dia tena ilain'ny mponina ny fitaterana amin'ny alalan'ny bajaja. Ny olana ho an'ireo bajaja Etsekatany anefa dia tery ny lalana ary tery ihany koa ny toerana fitobiana satria sady fitobiana ny fiara fitateram-bahoaka ihany koa ny eo amin'ilay fitobiana ny bajaja ka miteraka fitoanany fifamoivoizana amin'ny lalana miakatra an'Ekatany iny. Mangataka amin'ny ben'ny tanàna Pitatafika mba hitady toerana hijanonana ireo bajaja mba handaminana ny fifamoivoizana eny Ekatany hialana amin'ny fitoanan'ny fiara eny an-toerana. Misy ihany koa ny asa fanamboaran-dalana eny Ekatany izay miteraka fitoanan'ny fiara ary mitarazoka be ny asa fanamboarana satria efa ho 5 andro no hanamboarana ny lalana izay tsy misy afa-tsy 10 metatra. Kopikole ambositra no zarena amintsika anio alina orian'ny vaovaopahatra patsahivana sika fa ny sabotsy 15 sy ny alahady 20 aogositra ary ny sabotsy 20 sy alahady 13 aogositra no natanterahana ny Castine ho an'ny sokajy Kopikole découverte Madagascar ary talenta eto Antananarivo. Prod plus. Taorian'ny fanarahana ireo fanatotosaina Kopikole tany Atsimo Atsinanana dia ny Kopikole teto Ambositra no arahintsika amin'ity alin'ny alatsinainy 10 aogositra ity.
atsidiketo fa tao amin'ny kianjan'ny Tsavika no niatrehan'ireo mpifaninana izany fandaharana kopikole teto Amorimany izany. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Aloha zany namaky sehatra teto dia arabaina mpanohana koa ato tena mahafatsapo vao may manome courage ianao. Nanome tanana ho an'ny fanatotosaina izany kopikole ambositra izany zareo avy ao RL Prod no tarihan'ny Lantrason raha ny Radio Maria Ambositra no nifarimina tamin'ny TV Plus Madagasikara ka nahazona mpifaninana tao amin'ny Sokajy Talenta sy Découverte ary ny kopikole ambositra. Misafito ambin'ny folo ireo mpiantsehatra mitondra ny fanehonkeviny atao amin'ny fantarana demokrasia mivantana androany maraina ny fantoka tamin'ny politika sy ny fomba fitantanana ny ady-hevitra izay nanaovan'izy ireo antso avo ny anovanany toe-tsain'ireo mpanao politika na izany azy misy ny zavatra miova eto Madagasikara hoy ny fanehonkevitra izy ireo. Andeha ho arahantsika ary ny sombony miaraka amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana, fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Anambary Masody avetsy Ambohimanambola androany tao anatin'ny fanehonkeviny mila ovaina ny toe-tsain'ireo mpanao politika raha te hanova ny Madagasikara. Raha tsy miova ny toe-tsaina fanaovana politika eto Madagasikara tsy hisy ovaovana na atao federaly io na atao militaire io. Raha tsy miova ny toe-tsain'ny mpanao politika tsy misy zavatra iova zany eto Madagasikara eto. Ireo fotsiny izao ny Assemblée nationale tompoko dia olona mpanao lalàna nefa olona tsy manaja lalàna. Dia ohatr'izay koa misy olona natao hampiatra ny lalàna eto Madagasikara nefa zareo mandika lalàna. Dia izay le teneniko hoe le toe-tsaina mihitsy mila ovana. Mampianatra hoe mila hajaina ny lalàna nefa be mipandika lalàna. Dia ohatra mahagaga ihany hoe entina zamarina ve le atao hoe tsy ovana eto Madagasikara. Ampianarina ny olona naja lalàna nefa zareo mpanaja lalàna mpandika lalàna. Tena ohatra mampalahelo indraindray le teatra le fanaovana politika eto Madagasikara. Dia izay ny tenenako hoe raha tsy ny toe-tsaina mihitsy ny miova tompoko tsy fampandrosoana zany. Demokrasia mivantana. Kokoso Monsieur Arsan avetsy Paipasy, misy ny zavatra miova eto Madagasikara, anisan'izany izy ho fototra ilain'ny vahoaka. Fa misy zavatra miova eto ireo olona ary fototra, tena fototra mihitsy ny miova fa tsy ohatran'le akositra, ohatran'le teo aloha tsy akositra. Ohatra roa fotsiny ny fanafaran'ny fanjakana solika ho andriama. Ampiova zavatra be dia be amin'ny fiainam-bahoaka ane zany sy ny hoe fiodonan'ny orinasam-panjakana io e. Fanadiovana ranomasina ho rano fisotro, rano ampiasaina amin'ny fambolena any atsimo. Mampiova be dia be ny fari-piainan'ny olona any zany e, ary miantraika amin'ny mpiaramonina zany e. Demokrasia mivantana, fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Dia ho arahantsika ary zao ny voambolana. Noho ny hoentina mampiditra aton-javatra na fampitahana mitovitovy filaza amin'ny teny frantsay hoe à cause de raha antony na koa hoe par rapport à raha fampitaha. Voambolana izay fampiasa amin'ny andavanandro ohatra
rehefa ampita ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity tsara ny manome noho ny mandray. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra rehefa ilaza antony ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Afaka tao fohy be mpanadinana amin'izay ilay sekoly noho ny fampiny fampitaovana ao aminy. Matetika disotsika ny fanondratana azy amin'ilay fiaingy miantony iny fa hitantsika izao fa na ilaza anton-javatra na anao fampita dia mitovy hoe noho ny ihany ny fanoratra azy. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro iteny io rehefa miteny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Manasantsika rehetra ary zao anaraka ny eo ara hoe faritra maromariana Madagasikara nefa mampiasa ny motoculture Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao manolotra ho anao. Moteur action. Salam. Zay somary kely fa zay vao tonga. Zany andre fa to. Sara ka ohatran'ny tampoka be ilay resaka hoe mila na maika be. Tena maika be ny maika fa mbola tsy vita. Zany hoe. Tsy hitako tsony izay iainana dia aloka indray aloha manao mpihira. Anao artiste ana zao bikako zao tsy vitanao hoe ohatran'ny efa le ela endrika aloha hoe. Nety le loko safitiko miaraka amin'ity lampy ity tsisy manana misy tonga dia malaza fa manana hira dia netsoko anao dia zao eo ohatra inona mandefa clip eo aminareo satria ty le hira ty efa kelikely sa dia vita manana vola aho dia manana caméra dia aleoko mamory hira fa zany zao nitako mampalaza sady mampanambola vetika dia tourné any loatra any Atsinana na any Andreva nataontsika mahita dia empatany kely anao fa so mihitsy aloha enona fa sao eno ihany etreta efa tena misy eo misy mitsifitsifitra ohatray dia misy fe manakoako any ambadika any aiza taholy elo ifeo iny dia amiro seconde eo dia eo amin'izay mandeha mbola eto le feo aneto tsy haiko fa ataoko fotsiny sao dia manana tolo-kevitra ianao mialany ny bandy milay hirpis tonga dia be hirpis be dodosy asivy sakay ataoko ihany ny dimy eno aloha ka tonga taholy fa efa mamay tao taholy hirevy sotrosa ady ny toka sotro taholy ny toka asina tsaky ohatrany tsy miadarima rasina an'le tsaky sady tsy izy mihitsy ny zaniranao na hoe foy taholy ny sora tonga dia asa velona raha tsy makafoka ho asisipa maivamaivana miraikitra eo amin'le bandy sahirana ny zao mila fanamborana kely fa tsy miadarima tsara eo amin'izay le refrain ary eo manotsikotsina dia miotikodina taholy zany eo amin'le clip zany hoe misy embavy ato dia asina embavy ato dia manotikodina efa zay mihitsy netretako anazy mitapitapy taholy dia manao ohatr' zao le olona dia makafokafoka taholy dia ohatran'ny mandondoa eo amin'ny tany eo zay zany le amin'le clip efa netretiko dia eo dia mandady taholy dia mandady taholy dia aveo mbola mitoy eo ambambany hoe milahatra taholy ary le lehilahy dia milahatra kely le lehilahy dia milahatra kely indray le vehivavy dia milahatra kely indray le vehivavy fa zany atao anatin'le tonony amin'ny daveriny indroa io dia hoe tsisy matoritory fo azy taholy ny vehivavy fo azy taholy ny vehivavy aza velany raha tsy matory marina mafy zany raha mba sy eny fa be mpanan-kiana angamba be dia be inona zao nodikan'izany hoe urpis be dodosy asivy sakay mezan'ny olona amin'io ianao tsy nareo marina ny nohy tsara ny atao hoe mpanakanto voalohany indrindra aloha mila mamoaka le kanto ao anatiny ato anatin'ity fehezantenao ity tsisy kanto mihitsy na kely arany rehefa misy clip dia maika moa fa zany enim-bavy milahatra gauche droite zany inona no voizinao amin'izany sady ity tsisy afatra apitaina teniteny foana amin'ny be dia be manala baraka an'le onjam-peo misy anay fotsiny ianao ka netretika vao vitako mihitsy zao ty clip ty dia alefako any aminareo dia fa tonga dia alefanao fa misy mandeha fanio mihitsy ny ao aminay zao tsy mahafeno ny fepetra takin'le mampanakanto ianao raha zay ianao tonga dia atsanona dia anao asa inona indray zany manambola dia andrafitra indray ve sanatry tsy maninona dia ahoany ty lambe zay ve mampety anao dia toy ny atao chiffon rehefa avy mandrafitra alao aloha manao artiste sady rahainga sipakely tara amin'ireny sady tonga zao afaka atao cachine koa sipakely zany no hitanao foana zay aloha fa mainka fa
manaraka amin'ny resaka vitako le hira tsy ateriko any aminao any aloha mba eno ihany aloha mety ahitsiko kely fotsiny le daholo io sy le piso kely io ataoko hoe saka kely tsy atao hoe bebe dia hoe dodosy bebe asina bebe eto asina hoe bebe bebe tsy andiha amin'izany ntsony ka bebe le sipa tsy mety tsony zany zay fa aloha zany dia efa nandany fotoana ana fotsiny ianao tsy miara-miasa amin'ny olona ohatry ireny tsika maiky alazy azapitehina soatoavana malagasy amin'ny tononkira sy fihetsika tsy mantina sy mamoa fady fa kolony sainy amin'ny kolontsaina mendrika sy kanto olo ovainy midimy sy vary Coupé dans la boîte. misoratsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny faran'ny fitiavana doni mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray veloma topoka ny vavaon'ny asa soratra sy ny mpanoratra malagasy ny songadina amin'ity androany ity mampitarana ny mpanoratra malagasy ny alafosan'ny fanotana ny boky eto Madagasikara mbola mila fikarohana goavana ihany koa vao mahazo ny kalitao tsara ny eramitsika misy amin'ireo mpanota boky no mampiasa ny teknôlôjia vaovao toy ny intelligence artificielle ary tsy tsara araka ny andrasan'ny mpanoratra ny kalitaony asa vitan'izy ireny antony mahatonga ny mpanoratra sasany tsy manota ny sanganasany manampitrotraka amin'ny talenta asa soratra ihany koa ankoatra izay ny fifaninanana tsy andoavam-bola amin'ny fampiasana ny tambajotra serasera ahafahan'ny mpanoratra sasany manota ny sanganasany amin'ny kalitao tsara dia mila miara-miasa misehatra samihafa ireo mpanoratra malagasy anisan'izany ny mpanoratra Faniry Antarinivo izay namoaka ny andian-tononkalo miakabolana anitra halalaso sy omekaranavitsana efa lasa malaina amoaka boky ny ankamaroany ny mpanoratra malagasy amin'izao fotoana izao maro amin'izy ireo ny mionona amin'ny famoahana ny sanganasany amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ialana amin'ny fanotana boky. Ankoatra ny falafosan'ny fanotana boky, mbola mampisalasala ihany koa ny kalitaon'ny vokatra azo. Lafo ny famoahana boky ary indrindra moa zany efa misy ihany koa ny hoe fifaninanan'ny famoahana ny tononkalo eny amin'ny tambajotra serasera izay tsy andoavam-bola. Fa safidiko manokana ny hoe mamoaka ny amboara-tononkalo voalohany ay manokana tao anatina boky maromaro efa nisy tononkalo be dia be navoaka fa ity zany tena hoe amboara-tononkalo voalohany izaho reriny ao anatiny tsy dia tena ny totaly resaka vola loatra fa izay hoe tehireare mamoaka lova ho an'ny taranaka mba ahafahana mijery rehefa ndray andro any afaka 10-20 taona amin'ny resaka hoe Faniry Antarinivo dia mba tsy eny amin'ny tambajotra sosialy ny tadiavan'ny olona ny tononkalo fa misy boky any amin'ny librairie misy boky eny amin'ny toerana fanamanjifa izany izay zany tena hoe tanjona atao anatin'ilay izy fa sarotra ny mamoaka boky. Noho io falalainan'ny mpanoratra nota boky io lasa miena ny fitiavan'ny tanora mivaky boky. Miena ny fitiavan'ny olona boky sy ny fanjifan'ny olona boky. Ao anatin'izay nefa ny mpanoratra ihany koa dia afaka mamolaka an'ireo teknôlôjia ahafahany manaparika ny asa sorany satria efa betsaka ihany koa ange ny azo lazaintsika hoe tranomboky virtuel zany hoe ny bibliotèque virtuelle izay ahafahana mametraka ny boky toy itony ho azon'ny olona rehetra maneran-tany jifaina zany hoe tsy voatery manafatra aty Madagasikara izy ohatra fa miditra ao anatina sehatra anankiray izy ahafahana mividy an'ilay boky. Miavaka mihitsy nefa ny famakiana boky voatonta noho ny famakiana amin'ny tambajotra tserasera. Ahafahana mamerina ny asan'ny boky voatonta sy anentana ny mpamaky irona amin'ny famakiana boky. Anisan'ireo mpanoratra malagasy amoaka boky mirakitra andian-tononkalo ny mpanoratra Faniry Antarinivo. Mizara telo izy ity misy ny andiny fizarana voalohany hoe fity ho andry zany hoe fity ho an'ny tenan'ilay olona mamaky na ilay mpanoratra na ny olona heveriny hoe silam-panahiny. Ny fizarana faharoa dia miresaka reny, miresaka ny tontolo ny reny. Dia ny fizarana fahatelo farany miresaka ny fitiavana ny teny sy ny tany. Izany hoe ny fomba anehoan'ny mpanoratra an'izay hoe fitiavana ny Madagasikara zay ny fitiavana ny teny malagasy ao anatin'ny fitokity. Zato ihany ny boky miakabolana natonta izay ahitana tononkalo zato amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay.
Izay ihany koa manakatsina ny fiarako amintsika amin'izao hoanina izao zadonina ny manaraka ny vaovao-patra tahaka ny fanarantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara rehefa fiandohan'ny herinandro tahaka izao aorian'ny vaovao nasionaly filma toko.